Niteraka faneho-kevitra samihafa kosa ny fanambarana izay nataony Ankolafy Ravalomanana omaly. Isan'ny nitondra faneho-kevitra tao anatin'izay moa Andriamatoa Fonaivo Raoldina mpikambana eo anivon'ny CST. Tatitra rotsitra kotin'ireny eo amin'ny sarin'i Stéphane Razafimanjimby. Misy fiarovana ambadika ireo dahalo ny fihetsika nataon'ny Ankolafy Ravalomanana raha nanapa-kevitra ny Roso amin'ny fitoriana ireo mpitandro ny filaminana araka ny hevitra Andriamatoa Fonaivo Raoldina filoha nasionalin'ny Fafy sady mpikambana ao amin'ny CST. Manoloana ny fanambarana atao hoe tseroa ataon'ny Ankolafy sasany ankehitriny dia tianay no mitondra fanazavana. Voalohany indrindra irahantsika malala hitapoky hitam-pirenena fa ny dahalo rehefa mahazo ny vahoaka dia hatramin'ny vehivavy bevoka ary avoaka ny tsinainy. Mampalelo ankehitriny fa lasa olom-panjakana indray lasa mpisolovavana dahalo. Mampanontany tena hoe iza ny ambadiky reny dahalo reny zany. Mirary nga onjato firy samborina satria irahantsika malala fa manjato ny dahalo manafika ankehitriny ary zany manjaton'izany fokotany ray mihitsy. Ka tianay zany manambara hoe aoka tsy reberebena intsony ny vahoaka amin'ny fitiavan-tena indrindra ny fiarovana olona tsy marina. Ny dahalo anga malala an'izany son'olombelona zany fa rehefa ny dahalo mamono vahoaka avy dia son'olombelona sa ireny olona ireny ny any ambadiky ny dahalo dia ho foana ny asan-dahalo. Ka izay dia mitaky ny indrindra ny tanora mba hipetraka mba hitaky ny tanora zay mba hilaza am'izay aoka mba hipetraka am'izay ireo olona dehibe izay efa nitondra teo aloha ary tamin'ny andro nitondrany ny tena betsaka ny dahalo rehefa tsy amin'ny fitondrany izy dia izy indray miaro an'ilay dahalo mba samy tonga saintsika mba hipetraka amin'izay izy ireny. Nokian'ity mpikambana ao amin'ny CST ity mafy moa ny fihetsika nataon'ireo minisitra ao anatin'ny Ankolafy Ravalomanana izay nanambara fa somary latsaka ny teti-bola nofaritana ho azy ireo raha mitaha amin'ireo ministera hafa. Nambara ny fa miankina amin'ny filan'ny ministera tsirairay avy ny teti-bola faritana ho azy ao anatin'ny sora-bola 13 ho an'ity mpanao politika ity dia miroso ara-dalàna ny fanomanana ny fifidianana ary manentana ireo kandida mivonina ao amin'izany mba hanaraka ny lalàna velona eto amin'ny firenena.